Ravako malala ho mitompo ho ampitomboana mandrakariva ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raisy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ivavaka isika. Misaotra sy midera mankalaza anao izay ry Andriamanitra be voninahitra, ilay Andriamanitra tsy toha, ilay Andriamanitra mpamindra fo sy mpiantra ka niantra anay hatramin'ny voalohany ka ankehitriny ary ho mandrakizay. Misaotra anao zahay noho ny amin'ity sabotsy farany herinandro ity indray, ahatsiarovanay ny famondram-po sy ny fitiavanao raha nametraka ny andavanandro mpiainanay teo am-pelatananao izahay dia niay nivavaka ianao ary mbola azonay tombonandro pahavelomana mandraka ankehitriny. Ankehitriny Tompo hiaino sy hamaky ny teny avy amin'ny soratra ao masina izahay, koa sokafo ny fonay, sokafo ny masom-pananay, andraisanay ny teny tsara, ilay teny velona sy mahery, ilay teny izay toy ny sabatra roa lelaka maranitra manindrona, mampisaraka ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka, ilay teny fiainana, ilay teny sarobidy no anazava ny fonay, ny sainay, ny fanahinay, andraisanay marina ny teny tsara avy aminao Andriamanitra. Dia amin'ny anaranao Jesoa Kristy tomponay no anaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Mofinaina voalahatra ho antsika anio ry havako amin'ny filazantsara araka amin'ny Matio 5, ny andininy voalohany hatramin'ny faha 12. Matio 5, andininy voalohany hatramin'ny faha 12. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary Jesoa no ny nahita ny vahoaka dia niakatra teo an-tendrombohitra, ary rehefa tafapetraka izy dia nanatona azy ny mpianany, dia nilobava izy ka nampianatra azy hoe: sambatra ny malahelo am-panahy, fa azy ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ny ory, fa izy no ampifaliana, sambatra ny malemy fanahy, fa izy no andova ny tany, sambatra ny nona sy mangetaeta ny fahamarinana, fa izy no hovokisana, sambatra ny miantra, fa izy no hiantrana, sambatra ny madio am-po, fa izy no ahita an'Andriamanitra, sambatra ny mpampiavana, fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra, sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana, fa azy ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ianareo raha aratsian'ny olona sy enjehiny ary asian'izay teny ratsy rehetra hitenenany langa ianareo noho ny amiko, mifalisy miravoravo ianareo, fa lehibe ny valim-potianareo any an-danitra, fa toy izany ihany no nanenjeny ny mpaminany izay taloha anareo. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ity mofinaina itsika ity no manambara ny fiandohana an'ilay fampianarana mezinezina na ilay toriteny mezinezina nataon'i Jesosy Kristy tao an-tendrombohitra. Eto amin'ity fampianarana ity dia manomboka mampianatra Jesosy mahakasika ny fahasambarana, ny lalàna ny fahasambarana no hitantsika eto
ary totazatsika eto fa fampianarana amin'ny kitsipo maneho ny fahatsorapo sy fahatsoram-piainan'i Jesosy Kristy feno fitiavana, fa tsy mba tahaka ny fampianarana feno sy mandrangaranga ny lalàna no ataon'i Jesosy Kristy eto. Ary zany mihitsy aza no nahatonga ny mpandinika sasany anome anarana ity tendrombohitra nanaovana fampianarana ity hoe ilay tendrombohitry ny fahasambarana, izay mandrangaranga ireo karazam-pahasambarana omen'ny Tompo. Andeha ary ho jerentsika ry havako amin'ity andro anio ity ny lalàna ny fahasambarana. Ny lalàna ny fahasambarana voalohany dia avy ao amin'ny tena ihany, avy ao amin'ny tena ihany. Rehefa mamaky ny 7 hatramin'ny 9 isika dia mahita fa miainga ao amin'ny tena, ao amin'ny tsiraray, ny toetra sy ny maizy azy ny fahasambarana. Ny hoe ny malahelo am-panahy, ny ory, ny malemy, ny nona sy mangetaheta amin'ny fahamarinana dia entina hamaritana ny maizy azy ny tena, ny toetra ny tsiraray izay loharano-pahasambarana sy loharano-piadanana ho an'ny tsiraray. Ambara ary arak'izany andin-tsoratra masina izany fa avy ao anaty, ao amin'ny tsiraray no misy ny fahasambarana. Ny bokin'ny Salamo 7:10 dia miteny manao hoe ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Toa milaza izany fa miainga avy ao amin'ny tena manokana, avy ao anatiny tsiraray sy ny fampanjakana ny tenin'Andriamanitra na ny soratra masina ao anaty no iangan'ny fahasambarana. Ary mazava ry havako fa tsy ny fampanjakana ny soratra masina ao anaty ihany, fa indrindra ihany koa ny fampanjakana ny Kristy, ilay fahasambarana, ilay fiadanana ao anaty no mitondra fiadanana sy fahasambarana ho antsika rehetra. Fiteny amin'ny andavanandrom-piainan'ny olona ry havana, rehefa misy tojo fahakiviana, raha tojo rarin-tsaina na stress ho isika, reny karazan'olona izay mamoy fo na marary fo na mihetsi-po amin'ny endriny maro samihafa, dia matetika tenenitsika hatrany manao hoe ianao ihany no fanafodiny io, hoe avy ao anatinao ihany io, ary zany indrindra ry havako no ambarana izao mofinaina izao, anambara fa miainga avy ao anaty, avy ao amin'ny tsiraray no ny fampanjakan'ny tenin'Andriamanitra sy Kristy ao anatiny no miteraka fiadanana sy fahasambarana ho an'ny mpino. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika ihany ry havako eto amin'ity mofinaina ity dia ny hoe ny lalàna ny fahasambarana dia miankina amin'ny fifandraisana amin'ny hafa. Ny lalàna ny fahasambarana dia miankina amin'ny fifandraisana amin'ny hafa. Rehefa mamaky isika eo amin'ny 7 hatramin'ny 9, hitanisana ireo karazan'olona mpiantra, ny madio am-po, ny mpampiavana, dia hitantsika taratra fa ny ezaka ataony amin'ny fifandraisana amin'ny manodidina azy no ahazahoany ny fahasambarana raha teo ihany koa. Ny fampanjakana ilay dimension horizontale na ilay fifandraisana amin'ny mpiarabelona amin'ny manodidina dia miteraka fahasambarana ho an'ny tena. Ny antsoina hoe fahasambarana ho an'ny tena zany, araka ity hitantsika ity, dia ny ezaka ataontsika
hampiadana na hanome fahasambarana ho an'ny hafa. Zary fahasambarana ho atsika arak'izany ny fanomezantsika fahasambarana ho an'ny hafa. Jesosy Kristy ry havako malala dia efa niteny mandrakariva fa izay ataonareo amin'ireo rahalahiko madinika kely indrindra ireo hoy izy no efa nataonareo tamiko ihany koa. Ary ny teny fa nazovonazovony mamena dia raha mangatsika eran'ny kapoaka ihany aza ho an'ireo rahalahiko mino ahy ireo dia tsy ho very ny valim-pitiny. Arakaraka ny ataontsika amin'ny hafa no irosony ny fiadanana ho antsika. Mazava ny ambaran'ny apôstôly Paoly raha milaza fa raha azo atao dia ataovy izay evananareo amin'ny olona rehetra satria ao anatin'ny fifandraisana amin'ny hafa no misy ny fiadanana. Tsy afaka miolonolona ho an'ny tenantsika samy irery isika fa ao anatin'ny fifandraisantsika amin'ny manodidina amin'ny hafa tahaka atsika no ahitantsika ny fiadanana. Ny lalànan'ny fahasambarana dia mitarika antsika mandrakariva hifandray tsara amin'ny mpiaramonina amintsika. Ny mahay miaina dia mahazo fiadanana, mahazo fahasambarana. Fa mifanohatra amin'izany kosa ny sokajon'olona tsy mahay miaina, tsy mahay miara-miaina amin'ny mpiara-belona aminy dia tsy ho sambatra izy. Ny lalàna ny fahasambarana dia miainga amin'ny fifandraisantsika amin'ny hafa. Fa ny farany ry havako malala izay hitantsika amin'ity mofinaina ity dia ny hoe ny lalàna ny fahasambarana dia avy amin'ny fanenjehana. Avy amin'ny fanenjehana. Ny mofinaina ambany masontsika dia manambara fa ny 10 hatramin'ny 12 fa miverina intelo na miverina isaky ny 9 ny teny hoe enjehina. Sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana. Sambatra ianareo raha-ratsy ny olona sy enjehina. Ary farany dia hoy izy hoe toy izany ihany no nanenjehany ny mpaminany izay taloha anareo. Ao anatin'ny fanenjehana no misy ny fahasambarana. Fahatsiarontsika ny amin'ireo mpaminany sy olom-boantso efa taloha fanenjehana izy ireny. Nenjehina ny mpianatry Kristy na ny apôstôly. Nenjehina ireo maritiora izay nanaiky ny finoana an Jesosy Kristy. Ary tsy mahagaga izany satria i Jesosy Kristy tenany mihitsy aza no efa nenjehina. Ary izany fanenjehana ny Kristy izany no nahasambatra antsika satria ny fanenjehana sy ny nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana no nahazahoantsika fahasambarana ka namelana ny helontsika. Soa ihany nenjehana ny Tompo mba hahasambatra antsika. Ary izay rehetra mpanaradian'ny Tompo, mpanaradian'ny Kristy dia atao aminy mba handeha amin'ny lalam-panenjehana tahaka azy mba hahazahoana misitraka ny fahasambarana. Izany raha teo no nahatonga ny apôstôly Paoly teny any amin'ny Korintianina 2:4 ny 15 sy ny 7 manao hoe voageja manodidina izahay nefa tsy tery, very hevitra nefa tsy mamoy fo, enjehina nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Satria tsaroana fa ny fanenjehana izay nahazo azy no nahazahoany ny fahasambarana. Fiainana sy lalàna ny mpino, ny enjehina
ary to tonga zary fiainan'ny mpino mihitsy zany ka tsy mahakivy na mahaketraka akory. Ry havako malala, mifaly raha mandalo ny lalam-panenjehana amin'ny endriny maro samihafa, fa izany no miantoka ny famonjena ho antsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, fa ao amintsika kosa ny fahasambarana avy amin'ny tompo. Hivavaka isika. Andriamanitra eo misaotra anao izay no ny fampanantenana fahasambarana nomenao, fa na avy amin'ny tena, na avy amin'ny fifandraisana amin'ny manodidina, na avy amin'ny fanenjehana, dia samy miivo ao aminao Jesosy Kristy avokoa izany. Fa ny fampanjakana anao ao anatin'ny tena, ny baikonao ifandray amin'ny manodidina, ary indrindra ny fiarahanao amin'izay enjehana no mitondra fiadanana ho azy. Ankehitriny ary Tompo dia mivavaka manokana izahay ho an'ireo izay malahelo ampanahy, ho an'ny ory, ho an'ny malemy fanahy, ho an'ny nona sy mangetaeta ny fahamarinana, ho an'izay miantra, ho an'ny madio am-po sy ny mpampihavana, ary indrindra izay enjehana noho ny fahamarinana sy enjehana noho ny amin'ny filazany tsara anao masina. Mino izay fa efa mampanantena sy manomana fahasambarana ho azy ireny ianao, fa raha sitraka ao angatahanay mba hataovy hitany maso sy azo tsapain-tanana, dia ny ankehitriny izany ananany antoka ny amin'ny fanarahana anao. Angatahanay sy ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay izany mivavaka izany, fa ho anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen.